Ary miarabantsika tsy ray avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina amin'ity alatsinainy ity misotroan'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny vamonjam-pony hatrany alohan'ny diarantsika ny amin'ny mofinaina an'io hivavaka isika. Itombandriamanitra io velom-pisaoranao izay satria menao tsara indrindra izay avy aminao mangataka aminao eto aminay amin'ity an'io ity ka hery anay hitaritarana anay ary hanome toky indray fa eto hatrany ianao aminaran'i Jesosy amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpiandry miahy sy tiantsika. Taina amin'ny Luka 10:7 manao hoe lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra ny ampanota anankiray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina 720 izay tsy misy tokony hibebahany. Amen. Maneho ny fiahian'ilay mpiandry lehibe ny fanoharana kanto nataon'i Kristy momba ny ondry very anankiray sy ny nandroazan'ny mpiandry an'ireo 720 mba hitady an'ilay very. Tsy naneho tsy firayana manoloana an'ireo adian'ondry tao ambali izy ka nanao hoe manana omby 720 aho izy ka anankiray ve dia anahirana loatra ny tady an'iny any. Aoka izy no iverina dia hosikafako ny varavaran'ny ary asiako miditra izy tsy izany fa niveriverina nanisan'ny andian'ondry izy ka noho ny azony antoka fa very ilay ondry anankiray dia tsy natory izy lao zany ireo 720 tao ambala na dia mikitroka sy matahotra aza ny alina ary na dia sarotra sy mikisilasila aza ny lalana ary na dia maharitra sy manasatra aza ny fikarohana izy kosa dia tsy sasatra ary nanangozohozo fa nitady mandra-pahitany an'ilay very. Rehefa hita an'ilay very moa ve izy naneho fangatsiahana nandrahona ve sa nikapoka ny ondry io nandroaka azy teo anoloany ve izy sady nitantara tamin'ny fangidiana sy ny fitaintainana tsapa noho ny amin'ity very ity tsy zany tsy zany fa napetrany teo atsoriny ilay ondry nania izay reraka ary niverina anakany amin'ny vala izy. Hira-pifaliana mahafinaritra ny naneho ny fankasitrahany ary namaly ny hira-piravoravony ny antoko-piran'ny lanitra dia hoy Jesosy manao hoe izao ny mpiandry tsara hozy izy ary fantatro ny sady fantany tahaka ny ahafantaran'ny mpiandry ondry ety an-tany ondriny no ahafantaran'ilay lehibe ny mpiandry ny andian'ondry izay miely eran'izao tontolo izao. Hoy izy manao hoe ary ny any aminareo hozy izy ny ondriko fiandriko olona ianareo ary izao no Andriamanitrareo ho Jehovah Tompo farany. Na ambany na ambony ny toerana misy antsika raha lasa napahavisana na ao amin'ny aloky ny fahantrana isika na eo amin'ny taratra mamirapiratry ny arena dia ondry tandremana ary eo ambany fiahian'ny lehibe ny mpiandry avokoa. Aokara hitodi-doha amin'ilay mpiandry ondry tsara isika ary isika ihany koa izay nomena andraikitra manokana ao amin'izy ireo dia aoka ianao aneo fitiavana hitady ny ondry izay very ary ihany koa hitondra azy ireny am-pifaliana hiverina ao ambala. Amen. Itombandriamanitra io mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Irina indrindra Tompo no tanteraka ny fiainan'ny tsirairay avy izay efa niala ao ambala izany. Ka ihany koa izay ho mpitarika be fitiavana ka ny fitiavana nanosika anay hitady azy ireny satria tsy tianao hisy ho very izay rehetra mino anao fa hanana ny fiainana mandrakizay. Anaran'i Jesosy. Amen. Saru vile,
miaro